Valy miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma fa 7 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola men'izao marain'izao indray ary andray ny teniny isika tena zava-dehibe tokoa zany ny manao lohalaharana azy eo amin'ny fiainantsika isanandro na amin'ny fianombohan'ny tontolo andro zany na amin'ny fiambohan'ny zavatra izay rehetra atao. Alohan'ny hidirantsika amin'ny mofinaina io ary dia hivavaka isika. Raha nay tsara indrindran-danitra tolotrainao ny dera ny laza sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay satria ianao no mbola mahaeto anay anio ary ny fahasoavanao no mandrakotra anay mandrakariva. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny mpanomponao rehetra izay misalaha mba ahafahanay mijoro amin'ny fanarahana anao. Misaotra ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay tsirairay avy. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay horaisinay anio satria hainay fa amelombelona ny fomba-pananay tokoa ianao. Ao amin'ny tenenina Tompo miasa ao anivon'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe lehibe eo mason'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Lioka 4:10 manao hoe ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, fa izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Amen. Tsy zavatra goavana ihany no mandrafitra fiainana, fa ny zavatra madinika maro ihany koa no mitambatambatra izy ireny dia mahatonga fiainana ho fahasambarana na ihany koa mahatonga fijaliana. Ny zavatra bitika eo amin'ny fiainana no maneho ny tena toetra ny olona anankiray. Ohatra hoe raha mba hitan'ny tanora sy ny olon-dehibe tahaka ny nahitako azy mantsy ny mombamomba ny fiainan'ny olona dia ho amin'ny fahamatorana kokoa no hitandremana na dia ny adidy bitika indrindra eo amin'ny fiainany aza. Ny fahadisoana sy ny tsy mety rehetra na hiverina ho tsy misy dikany tohinina aza dia mamela olatra izy ireny eo amin'ny fiainana ary manapetina ihany koa ny boky firaketan'ny lanitra na dia kely monja aza. Adidy maro tsy mahafinaritra no mameno ny fiainana kanefa ireny asa izay manorisory ireny dia anjary mahafinaritra rehefa atao ampitiavana, rehefa atao ampifaliana satria izany no tsara sy mety. Ny fahazotoana manatanteraka didy tsy maintsy atao sy ny fiezahana mba hanao an'izany amin'ny fodikoa dia hanova ny asa faran'izay mahasorena indrindra ho asa tena mahafinaritra indrindra. Maro no manao ambanin-javatra an'ireo zava-madinidinika eo amin'ny fiainana. Ny raharaha kely izay tokony atao isanandro ohatra kanefa tsy azontsika raisina ho zavatra kely ireny satria ny fihetsika tsirairay atao na hitondra fitahina io na hitondra ratra ho an'ny olona. Samy manana ny tantarany avy ny fihetsika tsirairay izay tonga hatreo amin'ny seza fiainan'Andriamanitra. Fantatra izany na isan'ny tsara io na isan'ny ratsy io, ny fanarahana an'ireo fitsipiky ny ten'Andriamanitra ihany eo amin'ny zava-madinika rehetra eo amin'ny fiainana no hahatonga ny tenantsika ho isan'ny olona tsara ihany koa sy marina. Tsapaina sy izahan-toetra amin'ny alalan'ireny manko izaho sy ianao ary tombanana araka ny asantsika ny toetrantsika. Ny fitandremantsika fantatra an'ireo fihetsika izay lazain'izao tontolo izao fa bitika no hitondra fahatsarana sy fahombiazana lehibe eo amin'ny fiainana. Fihetsika kely maneho fitiavana, teny kely maneho hatsaram-panahy, fihetsika kely maneho fandavan-tena ary fampiasana amin'ny fomba hendry ireo fotoana mety hananana, fampiasana ampahazotoana an'ireo talenta kely ananantsika ihany koa ary ireo no ahitana ny olona ho lehibe eo mason'Andriamanitra. Iriko indrindra raha handray an'izany ho zava-dehibe ianao ny zavatra kely aza atombohy amin'ny zavatra kely sy zavatra bitika dia miroso tsikelikely amin'ny fahatsarana mandrakariva isika. Ireo izay andraikitra iverintsika fa kely no menantsika dia aok'izany ho raisintsika ho ampitiavana lehibe ary ho atao faran'izay tsara izy ireny. Ny fihetsika izay maneho fitiavana, ny teny izay maneho hatsaram-panahy ary ny fihetsika izay maneho fandavantena dia hahatonga antsika ho olom-pahendrena sy olom-pitiavana tokoa. Amen.
Iranay tsara andrezan-danitra ao mbola misaotra anao zay ny amin'izany toromarika lehibe nomenao anay izany. Misaotra tompo izay mampitodika ny fisainanay ny amin'ireo izay rehetra nomenao. Ampio izay anjahay ampitiavana tokoa ny zavatra rehetra. Ka na iverinay fa kely aza ny zavatra sahanay dia ataonay amin'ny fahatsarana fahafenoana mba entina hanomezana voninahitra anao, fa entina ihany koa mba hiasanao eo amin'ny fiainan'ny maro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro